fiaravantsika rehetra indray amin'ny anarana mahafinaritra Jesosy Kristy androany. Mino aho fa fanindray hiaraka hianatra eto androany. Korintiana voalohany toko faha 1 andiny voalohany dia milaza manao hoe aoka anahakay ianareo tahaka ny anahafako any Jesosy Kristy. Iza moa ny tenen'izany? I Paoly no nitenen'izany tamin'ireo mpivavaka rehetrarehetra hoe zange ka maka modely an'i Jesosy Kristy itsika rehetrarehetra mila maka modely any Jesosy Kristy. Eny tsara ke ny kizy vavikely rehetrarehetra zao te hitovy amin'ny Cendrillon, te hitovy amin'ny Blanche Neige, te hitovy amin'ny Lady Bird, na mety misy dessin animé tsy fantatro fa mety te hitovy amin'ireny ianao. Dia ny kizy lahy te hitovy amin'ny Spiderman, te hitovy amin'ny Batman, na te hitovy amin'ireny héros any anatin'ny dessin animé reny. Fa ny Baiboly mampianatra fa itsika dia tokony anahaka any Jesosy Kristy. Raha misy zany tokony alaintsika tahaka dia Jesosy Kristy no alaina tahaka. Inona moa ny tsara alay tahaka amin'ny Jesosy Kristy? Satria nataony Jesosy rehetrarehetra mihitsy dia tsara daholo, satria nataony Jesosy Kristy tsy misy ratsy na iray any. Dia tiantsika hitovy aminy. Dia inona ny zavatra anankiray ianarantsika androany? Jesosy Kristy zao tia manampy ny olona izy. Dia tsara koa tsika rehetrarehetra manampy ny olona. Iza zao no azonao ampiny? Ao atrazy zao ianao afaka manampy ny olon-dehibe manao raharaha. Na misy olona ohatra hoe mianjera dia miazakazaka ianao atsanganao le olona satria tena tsara nge manampy olona. Dia tian'Andriamanitra tsika anampy ny olona rehetrarehetra. Dia zany toetra tsara alay tahaka izany. Dia manomboka androany andao Jesosy Kristy nataontsika modely. Zay zavatra tsara rehetra nataony Jesosy Kristy dia andao alaintsika tahaka. Zay zavatra nampianarin' Jesosy Kristy rehetrarehetra andao alaina tahaka izany satria zany nge ny tena tsara indrindra. Dia mbola kely zao tsika dia efa tia manampy olona. Mbola kely zao tsika dia Jesosy Kristy no alaintsika tahaka. Fa tsy maka tahaka zavatra ratsy fa zavatra tsara no alaintsika tahaka. Dia mino fa isika rehetra indray manomboka androany dia anaraka n'izany tenin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko faha 1 andiny voalohany aoka anahakay ianareo tahaka ny anahafako any Jesosy Kristy. Dia mino fa nahavoray zavatra mahafinaritra indray tsika androany dia veloma daholo manaraka indray.